ampifaliana mandrakariva revana malala no azontsika miona toy zao indray a miainy ny tenin'andriamanitra miainy nofinaina ary mandray efatra tsara ny amin'izany ny amin'ity sabotsy anio ity ho aminareo zay olombo fidy araka mifarana raha te hozian'andriamanitra ray amin'ny fanamasinana ny fanahy ho amin'ny fanarahana sy mifamafazandrahan Jesosy Kristy ampitomboana ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Sabotsy 20 Desambra 2022 ibanjinantsika no hevitra hoe manantenan'Andriamanitra. Andeha ry havana idera sy akalaza ame voninahitra n'Andriamanitra isika. Fangana malay Jehovah fa reraka amin'ny fanahiko. Aza manafina ny tavanao amiko fa andrao tahaka izay midina ny ampasanao. Ampandrenesitry ny famindramponao aho noho ny maraina fenao ny tokiko. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako fa aminao nananganako ny fanahiko. Jehovah vonjeo amin'ny fahavaloko aho, ao aminao ny hereko. Ampianaro hanao ny sitraponao aho, fenao n'Andriamanitra. Aoka ny fanahinao tsara ny tarehinao aho amin'izay tany marina. Noho ny anaranao Jehovah velomy aho, araka ny fahamarinanao, avoay ny fanahiko ho afaka amin'ny fahoriana. Ary araka ny famindramponao fongoro ny fahavaloko, ary aringano izay rehetra mampahory ny fanahiko. Fampanomponao aho. Amen.
andeha hivavaka isika. Ry Jesosy tomponay io, Andriamanitra papahery ianao, misaotra anao zany amin'ny zavatra rehetra, ko mankalaza, midera, mevonahitra ianarinao masina. Tompo, mahatsiaro teny izay fampanota, ko mandariko enatrehanao, miaiky ny fahadisoanay, mamindrafo aminay ary mamelany erikay. Fa namasino, midira, manjakate anatinay amin'ny fianonan'ny teninao, mitondra fanantenana ny amin'Andriamanitra. Ka ny mafisanay sy avozanay amin'ny finoananao, Jesosy Kristy. Aminanao ilay Jesosy Kristy tomponay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinaina ho antsika amin'ny unité ry havana malala dia hitanao ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 420, ny 1 ka hatramin'ny 120. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary rehefa notondron'ny mpanapaka iteny Paoly, dia namaly ka nanao hoe, fantatro fa ianao dia efa mpitsara ela tamin'ity firenety, ka dia faly aho andahateny analatsiny ny tenako. Fa azonao fantarina mora fa tsy mba mihoatra noho ny 12 andro izay no niakarako hivavaka tany Jerosalema. Ary tsisy nahita ny ady hevitra tamin'ny olona teo ankianjan'ny tempoly, na nampitabataba ny vahoaka tao amin'ny sinagoga na tao an-tanàna. Ary tsy hay niamarinina eto anatrehanao izay zavatra hipangany ankehitriny. Fa izao no ekeko aminao, fa araka ny fampianarana izay ataony hoe fitokoana no hanompoka an'Andriamanitra ny razako, sady inoko izay rehetra voasoratra eo amin'ny lalàna sy ny mpaminany. Ary manantena amin'Andriamanitra aho, izay antenain'izy ireo koa, fa hisy fitsanganan'ny marina sy ny meloka. Ary amin'izany dia mikely aina koa aho, mba hanana fihetretana tsy manameloka ahy, na amin'Andriamanitra na amin'ny olombelona mandrakariva. Ary ny afaka ataona maro, dia tonga aho hitondra fiantrana sy fanatitra ao amin'ny fireneko. Ary tamin'izay dia hitako voadio teo ankianjan'ny tempoly aho, tsy tamin'ny olona maro anefa, na tamin'ny fitabatabana, fa nisy jiosy sasany avy any Azia. Tokony iseho eto anatrehanao ireo mba hiampanga ahy, raha tahiny misy izay hiampangany ahy. Na aoka ireto olona ireto ihany no ilaza izay ratsy hitany raha mitsangana teo amin'ny sinedronao. Afa-tsy izao teny iray loha izao ihany, dia ilaina nitsoko raha nijanona teo voany aho hoe, ny amin'ny fitsanganan'ny maty no hitsaranay eto anatrehanareo anio. Amen. Iray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana, dia fiadanan'ilay Jesosy Kristy ilay efa natolony ho ampino azy, ka iainanao finaritra miaraka aminy. Ny mofinaina ho antsika anio ka andranetsika teo, ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 420, andiny 10 ka hatramin'ny 120. Tantara soratany Lioka, nitsarahana ny Paoly teo anatrehan'ny Feliksy. Nandahateny teo anatrehan'ny mpitsara noho ny fiampangana sy fanaratsiana azy Paoly, ka reto ny songadana tamin'izany. Fatokiny an'Andriamanitra. Fatokiny an'Andriamanitra, andiny 10 ka 14. Tsy vitsy ny olona izay niarika fitsarana no mibadabada sy tsy mahita izay teny tokony ho tenenina ho fiarovan-teny, na dia manana ny marina azy, ka tonga amin'ny fitenenana hoe marina mitavozavoza. Ny fananan'ny Paoly fatokina an'Andriamanitra dia nahatonga azy ho tony sy tsy nanatahotra, hoy indrindra izy, ka dia faly aho andahateny analatsiny ny tenako. Miorina amin'ny soratra masina izany fatokin'Andriamanitra izany, arak'izay nambarany hoe, sady inoko izay rehetra voasoratra eo amin'ny lalàna sy ny mpaminany. Ny finoana araka ny soratra masina irery ihany no eo ambany fitarihana masina no nanasery ahafahana miatrika zavatsarotra toy izao. Ny fanantenana an'Andriamanitra, fanantenana ny fitsanganan'ny maty, hoy ny 5:20 ka hatramin'ny 120. Anisan'izay tsy nitovizan-kevitra teo amin'ny jiosy sy ny fampianaran'ny Paoly ny amin'ny fitsanganan'ny maty. Ambara soratra masina fa hisy ny fitsanganan'ny maty, ka ny marina io velona marak'izay ao amin'ny tena izay novozina. Fa ny tsy marina kosa dia hitsangana mba hiatrika ny fitsarana ny fanameloan'Andriamanitra. Tsy misy afa-tsy ireo lalana roa ireo ihany izoran'ny olombelona rehetra ao aorianany fahafatesana, izay nampianatra sy manambara momba izany raha teo Jesosy Kristy. Ny ady hevitra momba izany no nampanganany Jiosy amin'ny Paoly, ny amin'ny fitsanganan'ny maty no hitsarana eto anatrehanao anio. Ry havana malala, zava-dehibe izany fijeron'ny Paoly vaviny belona izany, manoloana ny finoana atao amin'ny saina izany rehefa dinio koa
mba hiseho ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao izay milaza ny fanahana fanantenana amin'Andriamanitra eo amin'ny ady sarotra, fatokina sy ny fanantenana fitsangana amin'ny maty. Tao io faharoantenanay ho anao amin'ny fiainana ny famonjena, dia ny finoananao Jesosy Kristy sy ny teninao Andriamanitra ao anay. Mivavaka izay amin'ny tompony anjara rehetra sy ny vahoaka an'Andriamanitra hiatrika fampavahana rapitso. Tompo, mba ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka hositranareo marary. Amparezo ireo manana manjo, toandro marefosik'olona, ary vonjeo ireo manitra sy sahirana ary sonjovy ray am-pigadrana. Tao io niasa fiazakazanay amin'ity anio ity indray. Tompo, vaingio ny firenenay ka tsy abosy ary rovo Jesosy, fa mila anao izay hamonjy anay. Mivavakay dia toy ny anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay, ilay fanitsangana tamaty ary nampianatra koa ny vavaka manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mihona an'io izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny helikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha finoana revana ny tsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Bataon'Andriamanitsika ho mendrika ny fiantsonana ianareo, ary ho tanterahany amin'ny sezy fankasitrahana tsara rehetra sy ny asa amin'ny finoana. Mankalazaina ao aminareo ny anaran'i Jesosy Tompontsika, ary ianareo ho aminy kosa, araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.